dia fa miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano indray ary dia manasa antsika hihaino ten'Andriamanitra indray amin'ity fotoana ity. Bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration. Mapetraka feno ampelantananao Jesosy ity fandaharana ity. Raha koa fanahy amin'ny rahanao Jesosy Kristy Tompo. Ampahery andreto olo reto indray amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka ny fitarianao fanamaso. Tena mangataka anao fanamaso. Apiasa ny mpanomponao. Manaiky fitaovana eo ampelantananao ary maniry ny fanosoranao sy ny tananao mahery tena ombana. Misaotra Jesosy Tompo. Amen. As we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, sweet Lord Jesus. As we worship you, come and fill our house with your glory. As we worship you, oh, we welcome you here. As we worship you, Manasa antsika rehetra indray ary hihaino ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ifampaherintsika any amin'ny Matthieu 4 ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. 5:20. Noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voromanidina, tsy mamafy na mijinja na mitona ho any antsopotra ireny. Ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra noho ireny va ianareo. Ny masina eto manao hoe aza manahy ny amin'ny aina, ny amin'izay hoanina, ny amin'ny sotroina, ny amin'ny hotafiana. Amin'ny vanim-potoana manao ahoana moa ry havana no miseho ny fanahiana. Tsy misy olona mihitsy manana vary fotsimbary amin'ny kitapo, manana vola totsika hoe million maromaro ka hana ny amin'izay hoaniny. Tsy maninona na tsy ao an-trano aza ilay vola fa mety manokatra kaonty izy. Fa na tsy ao an-trano ara ny vola milamina ny saina satria misy petrabola mipetraka ny ambadimbadika any. Tsy misy fanahiana. Fa rehefa tonga ny fotoana ritra ny eo an-tanana ary tsy misy atenaina ny ambadika, tonga ny fanahiana. Inona no atao? Inona no hoanina? Ry havana, tonga eo amin'ilay toerana angamba ianao amin'izao fotoana izao renao hoe misy fanahiana ny anatinao any. Renao hoe misy fanahiana ny anatinao any. Tsy afaka misaraka amintsika izany ry havana raha mbola olombelona manana nofo aman-drà sy manana fo mitempo ianao. Na tiana na tsy tiana, rehefa eo anao ny sarotra tsy maintsy mihetsi-po ihany.
tsy maintsy midoboka ihany ny fo. Eto anefa ny Baiboly dia milaza manao hoe raha tsy misy hosotroana tsony, raha tsy misy hohanina tsony, raha tsy misy hotafiana tsony, aza manany amin'izany. Aza manany amin'izany. Rehefa tonga ny fotoana tsy misy tsony ny hohanina, tsy misy tsony ny vola, tsy misy ny asa, tsy misy ny vola entina andoavana hofatrano, efa tokony isolo ny fitafy nefa tsy misy, dia ny Baiboly manao hoe aza mana. Ry havana malala, zavatra anankiray tena maharesy lahatra dia izao. Isan'andro tsika dia miantso foana hoe rainay izay ny an-danitra, ray eo, ray eo. Tsy fantatro hoe efa mba ny saintsainao ve ny vesatra izany anarana hoe ray izany. Fa raha ao anatin'ny tokantrano ry havana ka mbola eo ny ray, dia ohatra ny foana izany ny fanahin'ny ankizy rehetra. Ohatra ny foana izany ny fanahin'ny ankizy rehetra, satria ny hevitry ilay teny hoe ray dia mpamelona. Ny hevitry ilay teny hoe ray mpamelona, pia. Mazava rehefa misy le famoahana olona mpianatra, faheno matetika hoe ranona no ray pia, ray pia. Dia araka ny lazaiko toy manao hoe ohatra ny efa mandeha ho azy zany hoe milamina ny saina, raha mbola ao dada, raha mbola ao ilay antsoina hoe ray, mpamelona, pia, piti, piaro. Zany ny hevitry ny anarana hoe ray avokoa hoe piaro. Ry havanao, tsika isaky ny mivavaka miantso hoe ray io. Mba renao ve any anatin'ny fonao any hoe tsy atsotsonao fahatany zany hoe ray izany. Fa amina fandresin-dahatra goavana miainga avy any anatin'ny saina sy ny fo mahatonga ny vavanao miloka hoe ray io. Satria tena misy fandresin-dahatra tsy azo zongozonina any anatinao any. Fa io lay ray atsoinao io tokoa ny tena Mpihay anao. Io ny mpamelona anao, io ny mpiaro. Averiko tsara ary tiako tsindrina fa rehefa mbola ao an-trano ny ray na lay vadiny, raha vehivavy na ny ankizy rehetra, ohatra ny efa tonga dia milamina ho azy zany ny saina. Fa ho avy hoe dadanareo any amin'ny mangataka, lazao amin'ny dadanareo fa efa tsy manana stylo sy kahie nareo, ampatsahivon'ny dadanareo fa fotoana tokony fandoavanareo. Ekola zao mba ampatsahivy kely afa rehefa tonga hoe dadanareo dia iteny aminy efa tokony fandofatrano tsika. Ry havana, ohatra nefa zavatra mandeha ho azy zany. Alay ray koa raha ohatra ka tena olona endry, tsy tezitra raha ohatra ka miteny ny ray ny ao an-trano manao hoe o dada fa tonga teo ny tompo-trano, lany le vary, efa tokony vidy vary tsika. Satria fantatry ilay ray fa matoa izy atsoina hoe ray, dia izay andraikitra izay ny tena maha
ray azy, maray azy, maray azy, mamely, manana zay andraikitra ngeza be zay izy. Ary zay mahatonga an Jesosy ny antso manao hoe impiry amo no te hamelatra ny elatra tahaka ny fanaony reny koa amin'ny zanany mba hiaro anareo saingy tsy nety anareo. Ry havana, zay le andraikitry le ray zay nitononony Jesosy zay rehefa mihodihody ny fahavalo ohatry ny fihetsiky ny reny koa avy hatrany dia miantsoantso hoe ave miazaka zaho mba ny elatra fa misy fahavalo mihodihody. Ry havana, tia metraka ao am-potsika androany manao hoe mba efa tena tsapanao ve hoe mipetraka eo amin'izany toeran'izany tokoa ilay rainao, napetraka eo amin'izany plasy zany ve? Ndraindraiky itsika ry havana mivavaka, ndraindray tsika mivavaka, ndraindray tsika miantso an'Andriamanitra foana hoe raha io, fa ny tena marina ny vava fotsiny miantso fa tsy fiainana le izy, tsy fiainana le izy, tsy fandresen-dahatra, tsy iainana le zavatra tenenina. Ry havana malala, be dia be ohatra ao anatin'ny tokantrano anankiray dia ataontsika hoe misy zanaka fa mety misy olona toa hoe afaka taiza koa, mety hoe mpiasa na tsy fantatro, mety samy afaka miantso daholo reo hoe dada, satria izay nefa fomba fiantso an'io lehilahy io ao an-trano. Fa ny any anatin'ny fondreo tsy miaina amin'izay zavatra izay. Fantatr'ireo fa afaka miantso izy hoe dada, fa fantany tsara koa ny toerana misy azy ao amin'ny trano io, fa tsy zanaka izy. Dia tsy ao anatin'ny sainy mihitsy hoe izany nge afaka miantso hoe dada, fa ny tena marina tsy afaka mangataka goûter amin'ity olo ity aho, tsy afaka miteny amin'ity olo ity hoe vidiano akanjo na vidiano kiraro aho, satria tsy zanaka fa olona afaka miantso an'izay fotsiny, miantso an'izay fotsiny. Ry havana, ianao ange tsy zaza sary, zanaka. Androany ry havana tena te hitondra ny toe-potsika mihitsy hoe ity fiarahana amin'Andriamanitra ity tena atao fiainana ity. Raha milasitsika manao hoe ray, misy fihetsika mahafinaritra izay nataon'i Jesosy eny amin'ny filazantsarany jaune any rehefa nitsangana tany maty izy dia nahita ny mpianatra verina na narato. Ilay sary aseho zany dia ohatrany hoe lasa tsisy mpiaha. Teo aloha manko dia ozy izy Jesosy manao hoe avy manaraka fa ataoko mpanarato-olonareo. Dia hoy ny Baiboly manao hoe nandao ny aratony sy nandao ny sambo kely ny Petera sy ny mpianatra. Tsy nanana fanahiana tsony zany hoe na ilozanay raha le sambo kely, na ilozanay raha le asa mahazatra zay mamelona anay, na ilozanay raha le asa mahazatra zay miany fiainanay. Dia ity lehilahy ty miteny hoe avy manaraha, zany hoe afaka hiantoka amin'ny fiainanay zany ity, afaka hiany fiainanay, afaka hiany fiainanay. Matoy samy laza manao hoe ilozy ny sambo, ilozy ny arato, dia samy laza izy fa afaka hiany fiainanay isan'andro. Ry havana, iza amintsika tokoa moa na afaka nanapa-kevitra tahaka amin'ny mpianatra, azadiny fa manambady aman-janaka ireo.
manambady amanjanako reo. Izy antsika manana fandresendahatra tena tsy hay azavaina tahaka an'ireto mpianatra reto manao hoe sa manapa-kevitra hoe ilozana ny zavatra mahazatra zay namelona nanatrehana ny fahasairanana. Ilozana ny zavatra mahazatra izay nentina ny ahina ny vady aman-janaka fa manam-pahatokina fa namijanona ary zany dia misy saray aho, misy saray aho Jesosy mihany fiainana. Ry havana, zany finoany mpianatra zany. Ary taty aoriana rehefa maty io raha io dia ny Baiboly manao hoe iloza ny vadinao mpitondra tena ny zanakao kamboty, zany miazy. Toy ny kamboty rehetra reto mpianatra reto tsy teo Jesosy tao anatin'ny 3 andro, tsy teo Jesosy ary tsy vitany hoe tao anatin'ny 3 andro fa nanomboka nantsangana tamin'ny maty ara dia nisy fotoana tsy nahitana azy. Dia izao ny tao anatin'ny reto mpianatra reto manao hoe tsy maintsy anjarantsika amin'izay ny miany tena antsika, tsy maintsy hiverina amin'ilay zavatra natao fahiny. Iza tsony ny ahantsika, iza tsony ny antoka ny sakafo hohanina, iza tsony ny hevitra ny apitso, iza tsony ny hevitra ny fahasairanana rehetrarehetra, hevitra ny zavatra rehetrarehetra ilaina vola. Ndao ry zalahy, hiverina anarato satria kamboty tsy eo tsony ilay Jesosy lay ray ny ahy tao anatin'ny 3 taona sy tapany, tao anatin'ny 3 taona sy tapany fa najanona ny asa fanaratoana nanaraka an'io Jesosy io, tsy nanana fanahinany amin'ny ankoanina mihitsy. Io narahana ry havana. Fa rehefa tsy teo Jesosy dia miverina nanarato indray satria re mihitsy hoe tsy eo Jesosy ka tsy maintsy tsika amin'izay mihevitra ny fiainantsika. Ry havana, trano mihitsy ange rehefa tsy eo aminao tokoa Jesosy dia lasainao ny mihevitra ny fiainanao, lasainao mihevitra ny fiainanao tahaka ny reto mpianatra reto hoe tsy maintsy hiverina amin'ilay zavatra efa najanona, tsy maintsy miverina amin'ny zavatra efa nilozana, tsy maintsy miverina amin'ilay zavatra efa nahato, tsy maintsy makeny amoron-dranomasina indray, iza no iaho. Fa tsy fantany dia izao, tsy maty ny Andriamanitra, velona Jesosy. Ry havanao, teny mamy ny teny ambavan'ilay ray. Jereo ange ilay teny nandeha nanarato nandritry ny alina indray, tsy nahazo na inona amin'ny jaona 1:27. Tsy nahazo na inona dia tsaroana izy ireo mihitsy tany am-boalohany manao hoe fahintsika rehefa mivoaka mandritry ny alina toy izao ka tsy mahazo na dia hazan-drano anankiray azy dia Jesosy mahita vahaolana foana. Jesosy mahita vahaolana foana. Mety mifampiresaka angamba ny mpianatra hoe souvenir, mampitamberina tantara izao zavatra mahazo antsika izao ry Petera. Tsaroanao ve ry Jakoba fa tany aloha tantsika nisy fotoana tsy nahazo na dia hazan-drano anankiray raha nandritry ny alina dia tonga ny maraina tadidinao iny tantara iny, niditra tao anatin'ny sambo kely Jesosy. Dia niteny taminao ianao mihitsy Petera ilay nilazainy manao hoe arosoy ao amin'ny lalindalina, alatsao amin'ny lalina ny arato
inona no tranga? Azandrana feno sambo kely roa, hipoka tanteraka sambo kely anankiroa. Teny sento ny mpianatra. Raha mbola teto manko sao Jesosy, tena ahita vahaolana ny amin'izao fahasairanana mahazo antsika. Isaky misy fahasairanana ohatr'izao tsika, izy foana ny mamaholana. Izy foana ny mamaholana. Ny sento ny mpianatra tia tsika te verina ny tantara ratsy, mody maina indray androany, tsy nahazo na dia azan-drano anankiray azy, na dia azan-drano anankiray azy. Zao le tena vanim-potoana tena ilaina ny Jesosy. Saingy efa tsy miaraka amintsika intsony izy. Ry havanao, eritreretinao fa mora moa zany fisentoana zany. Eritreretintsika fa mora moa zany fahatsiarovana zany, zany tsiaro zany hoe tena Jesosy eo. Raha teto zao ianao, dia miteny taminay indray zao ianao raha teto hoe halatsao amin'ny akavanana, halatsao amin'ny lalina ny arato. Dia mba nisy indray ny fahakakana. Zao zay tia mody maina, fa tsy eto tsony ianao. Tsy eto tsony ianao. Ry havanao, ohatr'izany tokoa ny fiainantsika efa tsy ao tsony Jesosy. Ny olona anankiray nge ry havana rehefa tafasaraka amin'i Jesosy ka tena rehefa nitranga tokoa ny olana, tsisy mpamaholana. Ohatran'ireny zazakamboty tsy misy ray ireny. Raha mba teto dada. Ny olona anankiray nge ry havana ka rehefa tsy eo amin'ny fiainantsony Jesosy ka tafasaraka amin'i Jesosy izy, tsy misy hitarainany. Zay foana moa le sary, ohatran'ireny kamboto ireny hoe raha teto dada, tsy maintsy natao amin'ny dada izay fomba rehetra ahitana vahaolana. Na hitotototo aza, akanisan'ny dada tany amin'ilay namany. Dada tsy maintsy mahita vahaolana foana. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy ka nisy olana tsy voavahan'ny dada. Ary ohatr'izao mihitsy ilay olana ny vahany tany aloha tany. Lasa resaky ny kamboty sisa, ny resaky ny mpianatra teto. Ry havanao, raha tafasaraka amin'i Jesosy ianao, dia tena hatsiaro hoe tsisy mpiahy. Raha miverin-dalana ianao ka tafasaraka amin'io raha io, dia hatsampy ianao hoe tsisy mpiahy. Ary ny tena hatsapanao izay zavatra izay dia amin'ny fotoana ianao miatrika olana mafy, miatrika fahasairanana, miatrika aretina, dia ho tsaronao amin'izay hoe raha mbola nivavaka makontsika, raha mbola teo manko Jesosy, hainy vahany eo. Za androany ry havana dia tia hanentana anao, ferena amin'ny Tompo. Mety mivavaka ihany ianao nge makany am-piangonana foana, fa ny tena marina efa kamboty ianao, efa tafasaraka amin'ny raha ianao dia tsisy mpiatsony. Efa tafasaraka amin'ny raha ianao dia efa tsisy mpiatsony. Misy ange olona mety ny rainy ohatra hoe ny ampigadrany, ny dikan'izay tsy hoe kamboty izy, fa mbola manana ray izy, fa ray efa tsy mihazo tsony satria efa voahidy any an-tany mora. Ray efa tsy mijery, tsy manome azo gote, tsy mamany fahasairana ntsony, mbola miantso ihany izy isan'andro hoe ray. Fa ny tena marina ray efa tsy manao ninina ntsony. Ary mety misy kristianina ohatr'izany, tsy hoe tsy mivavaka, tsy hoe miverin-dalana,
fa mbola miantso an' Jesosy foana isan'andro, miantso foana isan'andro. Fa reny mihitsy hoe nefa tsy mamaly tsony, efa tsy miatso. Tsy Andriamanitra ny tsy miaha, tsy Andriamanitra ny tsy miditra tsehatra, tsy Andriamanitra ny tsy manampy, fa ny tena marina izy mihitsy nefa tsy manana fifandraisana amin'ny kafanam-po amin'Andriamanitra tsony. Ry havana, Baiboly dia milaza manao hoe izay ihany ny vatinao, raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Androany Jesosy dia te hiantso anao, ianao izy efa ny tenanao sisany miahanao, ny tenanao sisany miahanao, nefa na dia miahanao aza ny tenanao dia tsy mahavoavaolana, na dia ampiasainao ara ny sainao entina miany fahasairanana, miany ankonanao dia tsy mahavoavao ireo fahasairanana be dia be. Rahalahy malalo, tianao antsoavo anao, mbola miandry ianao ny rainao. Tsy ianao sy le zanak'adala ve izao no mitovy? Tsy ianao sy le zanak'adala ve izao no mitovy? Le zanak'adala ry havana dia tsy misy rainy tany amin'ny tany lavitra io, noho izany tsy misy olona mitsetra azy any, tsy misy olona mangoraka azy any, ary ny tenany manomboka miany fiainany. Fa rehefa nanetsika ny talentany sy ny herim-batana rehetra izy, tsy naharesy ny fahantrana, tsy mba afaka niakatra tamina fiainana tsara, tsy maintsy mpiandro kisoa, tsy maintsy mpiandro kisoa. Ary nitamberina tao anatin'ny sain'le zanak'adala manao hoe ao an-trano raiko izao misy sakafo be dia be, zaho ty miahan-tena, zaho ty tena miahan-tenako, zaho ty tsy mba misy mihevitra, zaho ty tsy misy mpitsetra, zaho ty kamboty velon-draiky. Ndeha hiverina any amin'ny dada. Rahalahy malala izany, tianao antsoavo aho eto, maninona ianao no mijanona any amin'ny tany lavitra nefa ianao manana Mpihay? Maninona ianao no mijanona any amin'ny tany lavitra ry ranabavy eo nefa ange ianao ka mba manana Mpihay? Nefa misy olona afaka isikina ange hiany fiainanao e. Na ahoana no mijanona any amin'ny tany lavitra? Ndao hiainga. Mety matahotra ianao. Ny tena marina Andriamanitra tsy mandatsy anao. Andriamanitra tsy mandatsy ho an'izay tena tapa-kevitra hiverina aminy. Maninona no miany tenanao izay efa tsy voavahanao tsony? Tsy mbola kamboty ange ianao e? Tsy mbola kamboty ange ianao e? Sanatria tsy mbola any am-pigadrana ange ilay rainao e? Fa mbola miandry ianao, mbola afaka hianao, mbola afaka hipetraka eo amin'ny toerany ray, eo amin'ny toerany ray. Ranabavy isany eo, ndao anapa-kevitra, anampona ny raitsika. Mbola misy Mpihay tsika e, mbola misy Mpihay ianao. Ndao hiainga tahaka an'ilay zanak'adala. Ny mpianatra teto ry havana dia izao, efa ny sainto tonga ty ny olana, tsy voavatsika ty, tsy nahita hazan-drano ray nandritry ny alina
tsy nahazo na inana inona ndray tsy voavatsika tsy mbola kamboto reto mpianatra reto tsy maty mandrakizay Jesosy tonga Jesosy lay Mpihay nanantona azy dia hoy soratra masina manao hoe anaka manankanoko anina va ianareo taitra amin'ny mpianatra zay lay feo nanomboka nisy fahatsiarovatena indray tsy kambotsika manany raitsika ry havana mahafinaritra nge zany ry havana iza miao an-tranonao moa dia ataontsika hoe tsy rentsony ianao dia iza ny olona afaka hiteny anao zany hoe manankanoko anina ve ianao tsy ampy ve droit entinao mianatra mbola tianao hianatra tianao hifianarana ve ianao tsy takatrao satria 1,300,000 par mois tsy maintsy vola aloha ry havana feo manomboka tsy reny kambotsony zany hoe mbola misy olona hiteny an'izany aminy tsy reny kambotsony zany hoe mbola misy olona antany azy hoe mbola tianao fianarana ve ianao ina fianarana tianao atao fanatinina tsy tiana be dia be ny olona ao anatin'izany toeran'izany satria tsy mba afaka heno feo ohatra izany tsony tsy maintsy tady asa tselika tsy maintsy tady asa ivelomana dia be dia be tantara hita eny amin'ny fiarahamonina eny na 15,000 azy na 10,000 azy na 20,000 isan'andro azy tsy maintsy atao satria sitrany sakafo tsy eo tsony dada tsy eo tsony neny tsy mba misy feo tsony manontany manao hoe fa sakafo maraina ve nareo lany angany vary tsisy loka tsony tsy retsony zany feo zany ary mety misy olona ngama misento satria tena fiainana zany fanatinana tsy tiany tsy maintsy miatriky ny fiainana izy ry havana nananahoana ry havana ny sensation tany anatin'reto mpianatra reto tena mampihetsi-po be nge zany hoe ianao efa tena mametraka ny tenanao mihitsy hoe efa kamboty dia izao ny ao anatin'ny sainao misy hiatrika fiainana amin'izay zany tsy maintsy hijery ankoaniny isan'andro amin'izay tsy maintsy mitady ny vola rehetrarehetra amin'izay dia mikefoka nefa fa tsy mahita mikefoka nefa fa tsy mahavaovao olana mba mikefoka mba mihetsikehtsika ihany satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy mihetsika na ankoanina aza tsy hita zany ange zavatra ny ainany reto mpianatra reto tonga ny olana tsy vaovà tapitapika teo misy feondray manontany manao hoe anaka manankanoko anina va ianao tsy manam-bola ry havana tena zany feo zany ange ry havana ka tena mampitomany ho an'ny mpianatra tonga dia voakasika izy hoe misy mpiandra manao ahoana moa ry havana ny fifalian'ny kamboty anankiray rehefa mba misy fianakaviana tapa-kevitra hiantoka ny fiainany misy fianakaviana tapa-kevitra hijery ny fahasairanany manao ahoana mety fetsepony zany olo zany na tsy teto ary dada tena mbola misy mpiandra
Ary zay le filazan'ny Baiboly manao hoe ny goaky tsy mamavy, tsy mijinja, tsy miasa ny dikan'izany, tsy mahavaovao olana. Na dia manana elatra ny dinana, na dia afaka mivezivezy maraina mandrapirivo ny andro azy, tsy mamafy, tsy mijinja, tsy afaka mitona ny tsotra. Nefa ny rainareo izay ny an-danitra ny miasa. Ry havana malalo, mety mitovy amin'ny goaky angambany ianao. Tsy mba manana anjara-tanina kely eto amin'ity zao tontolo zao tsy arenao, mba hivelomana. Te hampahery anao Andriamanitra ny hihainao. Tapitapoka toy ny mpianatra, anaka manaka ny koanina va ianareo? Ny sainto ny mpianatra ry havana. Tia indray Jesosy, tia indray le ray-pia. Ny sainto ny mpianatra, verina indray le tantara mamy. Tia le olana, fa tonga indray le mpamaha olana. Ry havana malala, androany te hampahery ho antsika rehetrarehetra izay efa tena maty sampa mihitsy ao anatina fiainana irery. Maty vady ianao, maditra ny zanaka, tsy ray tsy reny kamboty ianao. Na ny tena marina tsy voatery hoe maty vady fa misara-bady ianao, hiatrika ny fiainany zanaka. Tsy maintsy hamelona zaza 3, 4, 5. Mba mikofoka ihany fa tsy mahavaovao olana. Androany dia tia hampahery antsika. Misy Jesosy tia hanontany ianao androany. Inona ny zavatra manahirana anao? Fa teo mpianao te hipetraka eo amin'ny plasiny ray hijery ny fahasahirananao rehetrarehetra, hiantoka ny fiainanao. Ary tsy resaka, tsy angano, fa tena hihetsika izy. Ry havana, nanome baiko Jesosy. Zao ndray ary ny vahaolana hozy izy. Alatsao amin'ny sisiny ankavanany sambo ny aratonareo dia azonareo. Otra ny tsy teo ry havana, otra ny tsy teo. Mailaka mihitsy ny mpianatra, mailaka tonga dia tena tsisy resaka ty. Eto ny sambo ry zalahy. Ary tsy tapitapoka teo. Nakary ny ty arato, tritra no ny abetsany azan-drano. No ny abetsany azan-drano. Inona le zavatra nitranga? Nanomboka na tsy aro tena indray zareo manao hoe tsy kamboty indray tsika, fa eo indray le ray mpamaha olana. Lay ray mpamaha olana. Ry havana, tia hampahery antsika zavatra anankiray tena nakasika izy ity melohan'ny andehanako teto. Ny devoly dia miezaka miapanga, ohatra tamin'ny andro ny Andamaseva. Raha mihinana ny voankazo io ianareo dia ho faty. Tanareo fa tsy avelan'ny rainareo hoaninareo daholo ny voankazo rehetra ao an-tsaha. Te handresy lahatra ny Andamaseva Satana hoe le rainareo olona tena titena, tsy miraharaha ny fiainanareo zany, tsy tia nitovy aminareo, tsy tia nitovy aminareo. Fa zao ry havana, nidina tety ambony tany Jesosy nidina tety ambony tany Jesosy hiara-petraka, hiara-onina amin'ny zanak'olombelona, mba hamafa an'izay fiampangana sy fanendrikendrehana zay. Tiany Jesosy ho fafana mihitsy fa diso zany, fa tsy ohatr'izany ny toetran'ilay ray. Diso zany, diso zany. Ary nametraka fanontaniany Jesosy manao hoe movy efa nahitany ray ianareo. Toy Jesosy hatr-Israely zay nefa nipetrahako teo aminareo, ahoana tsy halalanareo? Fa izay nahita dia nahita ny ray.
le fahatsara-panahin'ny toetra n'Andriamanitra ry havana naseho an Jesosy teo aminy. Karaha niara-mipetraka tamin'ny Jesosy, niara-monina tamin'ny Jesosy reto mpianatra reto, dia nahita an'ilay toetra tsara be. Toetra ny ray. Toetra ny ray. Ry havana. Toana ty ampahiry antsika rehetra. Tsy kamboto ianao fa manandray. Ary zay mahatonga an Davida sany laza manao hoe ny ray aman-dreniko mahafoy aho, fa ny Andriamanitra kosa mandray aho. Sany laza an'izany Davida satria resy lahatra tanteraka izy. Fa na dia kamboty aza, na dia tsy hotsony ara ny ray sy reniny, na foy ny ray sy reniny izy, dia sany laza izy hoe Jehovah ny mandray ahy. Salamo 7:7 misy an'izany. Ny raiko aman-dreny kosa izy efa nafoy ahy, fa Jehovah kosa ny nandray ahy. Ry havana, mety misy olona nafoy ianao, mety olo-tianao, mety vadinao, mety ray aman-dreninao, mety olona akaiky ianao. Fa te hampahery ianao aho, misy olona anankiray te handray ianao, te hiany fiainanao, tsy tiany tsaronao, tsy tiany atsiaro any anaty any ianao hoe kamboty. Be dia be ny olona mety mamoy fo satria ny lozany olo-tiana, fa ianao androany afaka mahatsapa any anatinao any, fa tsy misy famoiza-po any anatinao any satria manana an Jesosy ianao. Be dia be ny olona tena kify, ohatrany hoe maizina zany angery havana ny tany aman-danitra rehefa tonga le ndray andro isarahana amin'le zalahy iny. Tena maizina. Fa ho an'ny olona manana an Jesosy tahaka ny Davida dia mahatsapa mihitsy hoe Jehovah ny mandray ahy, tsy kamboty ahy. Ry havana, mety voangana ianao ny dona-pahoriana, maty ray, maty reny, maty vady. Ty ampahery ianao aho, ny mpanao anao ny vadinao ny soratra masina. Tena afaka miaina amin'izany tsika, tena afaka mahatsapa an'izany tsika. Tsaronao angamany fony rangahy iny mbola teo, fitiavana, teny mamy, fa tena aza aminao le mpanao anao, le Jehovah Andriamanitra samy laza fa mpanao anao ny vadinao, afaka izara teny mamy aminao isan'andro, afaka pahery anao isan'andro, afaka hiatrika ny fahasahirananao. Marina fa ny olona tsy afaka hiverina tsony, fa ny fiainanao tsy banga, tsy hamela anareo kamboty ao ny soratra masina. Ho antsika rehetrarehetra ary, tsy voatery hoe ao anaty fahoriana ihany, fa mety eo anatina fahasahirana. Mety tsy nisan'le olona hoe kamboty na maty vady na ohatr'izany ianao, fa renao fotsiny hoe mila mpihay ianao. Ndao hitodika amin'Andriamanitra, ndao tena ametraka an'Andriamanitra ho raitsika any anatin'ny fotsika any. Toy ny fiankinany zanaka amin'ny rainy, ndao anamboarantsika ny toe-potsika hiankina amin'Andriamanitra. Hiankina amin'Andriamanitra. Jereo angeny ankizy rehefa mifoha marainy, dada nona aiza ny gotehako, tsy eritreritra mihitsy hoe mety manana an'izany sa tsy manana an'izany le rainy, fa tonga dia ohatrany mandeha ho azy fotsiny. Tsy eritreritra mihitsy. Dada, mila 15,000 ho zay androany, ka raha mamaly moa le rainy aiza nahitako an'izany. Dia rainy koa afaka mamaly ka tsy manana, fa le toe-pony le zaza tonga dia matoko foana hoe le zavatra teneniko amin'io raha io tonga dia azoko daholo. Fa maninona moa ry havana, amin'ny ray ara-nofo ny manana an'izany toe-po zany tsika, fa amin'ilay Andriamanitra any an-danitra dia ohatrany tsy finoana ao anatsika mihitsy zany.
araka ny teniko hoe ny ankizy ao an-trano tonga dia mandeha ho azy fotsiny dado ka izay androany izy ny mpampianatra anay mila mitondra 50,000 ametra 50,000 dada fa sendra adininy dada andray fa izy moa miteny tamin'izy azy io fa manana 50,000 ny ray ny ara mety bokatrosa fa zao manana fatokina ho azy le zazy ary zany fatokina zany manina moa tsika raha mba manao zany tombavaka zany maraina Jesosy tena mila 50,000 za androany Jesosy tena adiniko taminao mila hofatrano zay androany matetika tsika ohatrany tsy mahatoky an'Andriamanitra zany ohatrany tsy manana toepo tonga dia n'Andriamanitra range mahatsapy ry havana malala hoe ty olo ty nge tsy mametraka ho rainy zany ty miantsoantso fotsiny izy fa za tsy ainany mihitsy hoe mpianaka zay tsy ainany mihitsy hoe mpianaka nge zay zanako nge izy tsy mety tonga any amin'ny mihitsy hoe fiainana nge ty fiarahana amin'Andriamanitra ty fiainana nge ty hozy izy le anabavy anankiray zay manao hoe Jesosy hoe te hinana koa androany dia nandeha nivoaka ny tranon'ny torofila zany tsara izy dia resy lahatra le mpanompo sambo dia tonga dia le mpanompo sambo misy akoho anankiroa omeko anao satria fiainana ohatr'izany ange ry havana amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy fiainana ohatr'izany ianao afaka miteny hoe za misy fotoana zao te hinana pizza Jesosy mba te hinana pizza k'izay le manandray tapitapika amin'ny andro amin'ny 7 alina satria ianao fa tsisy vola hoe ivoana ny trano hinanana pizza mbola misy mandondona ihany amin'ny 7 alina manatitra pizza sy tena renao mihitsy hoe mamaly ny etaetanao le rainao manandray tokoa ianao amina pizza moa zany resaka izany fa tena marina amin'ny zavatra rehetra be dia be ny zavatra hijoroana olombelona makasika zany be dia be fa te hampaherentsika ry havana ataovy tena fiainana mihitsy zany miaraka amin'ny Jesosy zany apetrao mihitsy izy hoe rainao dia tena hiainanao le izy tsy salasalanao tsy ananao ny fanahina hoe tena raiko rangahy ito manandray manana pia tsy matahotra tsy misalasala manana pia fantatro fa tonga dada ara-pitso Jesosy le resahako tsy maintsy manome zavatra rehetra ilako izy ary tena marina zany mpianatra ry havana fa fiainana zany tsisy ihany kohanina tany amin'ny tany hevitra dia hoy izy Jesosy tsy fomba ny ray mihitsy ny mamela ny zanany hody maina tsy mihinan-kanina ary tena marina zany raha tena ray Jesosy tena mipetraka teo ny plasin'ny ray dia ireo olo reo hoe 3 andro niaraka tamin'ny tany dia hoy izy ny mpianatra raha vao reo efa tsisy hanina te amin'ny hevitra raha vao reo efa maty mosary ity dia hoy izy Jesosy tsy azonareo ravano reo raha tsy mihinan-kanina satria manana ndraikitra responsabilité manana ndraikitra amin'ny fiainan'ireo le ray fa maninona tokoa moa ny zanako navelako hody fotsiny tsy mihinan-kanina ary mbola eo tokoa le ray izy Jesosy misy mofiry any aminareo fa tsisy miala eto raha tsy voky ny zanako ka reo nge lehilahy fotsiny tsy omby 10,000 ka zanako daholo reo zanako reo hitanareo miala iray na tsapa mihitsy ireo vahoaka be tany anefitra tena hafa ihany rangahy le manana an' Jesosy misy pia tomaniny ankizy tany amin'ny tany efitra tamin'ny andro zanak'Israely lehilahy 2 hetsy izay na 3 hetsy mahalia lalana mitomany gogogogo isaky ny lay tena keny zay mahafinaritra ana amin'ilay zanak'Israely aloha tena mametraka mihitsy hoe ray tsy haiko ianao hoe mba ohatran'ireo ankizy ao an-trano ny azo zanako mitomany rehefa misy zavatra tamin'ny etoandro izy ao mitomany rehefa misy zavatra ilainy fotsiny zao tsy rahitra atao ninina fa mitomany dia ohatray mihitsy le fiaina zanak'Israely hoe izany raintsika kondora nga hitomany fa te hihinan-kena
ndotomano fa tena keny raha misy zanak'Andriamanitra angamba manao zany tombavaka zany ohatra mieritritra ny tenany hoe zany vety tomanina zany vety angatana io avonavonao io misy tsy hitahin'Andriamanitra anao satria anao tsy makantoerany zanaka zany vety tampo temeen zay ry havana Andriamanitra tena mila olona fiainana miaraka amin'ny Tompo tena fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia hoe namalin'Andriamanitra ray azy na Mosesy ara ny teny na dia manandray ara-venareo aiza koa nahitanareo nahitana hena aty amin'ny tany efitra io izy Andriamanitra moa ny afoy va ny tanan'i Jehovah ry Mosesy moa va ny afoy tanan'i Jehovah eritreretanao tsara zanak'Israely efa telo hetsy mahery aza nihinan-kena nandritry ny 2 volana leo tena leo mivoaka teny mbavorony mihitsy fa nareo kay misy firy mianaka olona telo hetsy azy vitan'Andriamanitra miazy nampinan-kena azy isan'andro 2 volana angarangidiny dia nareo telo mianaka ve 5 mianaka ve dia tsy manam-pinoana ve tsika ngeraha angataka an'izany amin'ny Jesosy izy fotsiny miteny hoe ady nareo ka hatreo ry havanao ndao atao fiainana ty miaraka amin'ny Tompo ty dia tena ndao atao fiainana ry havana ndao tena apetraka tsika eo amin'ny toerany ray izy ary ianao tena maka toerany zanaka zay fomba fanaony zanaka rehetra tao fombanao ataonao amin'io rainao io rainao faranantsika ny Torinteny zay mahatonga an Jesosy ndray andro namaly manao hoe abara io na hoe dado raha sitraka ao dia isory amiko ty kapoka mangity ty rehefa tojoady izy dia tsy niteny izy hoe mpampianatra tsy niteny izy hoe ry zanak'olona fa niteny izy manao hoe dado isory amiko ty kapoka mangity ty ry havanao raha mbola eo dada tsy avelany isotro kapoka mangity zany ianao ndao anantona azy ndao hitaraina manasa antsika rehetra hivavaka nizaniza androany verina amin'Andriamanitra ray lay pia tsy atsapany tena no kamboty izy tahaka ny goaky tsy izy ny miany tenany fa Andriamanitra ny miazy Andriamanitra miany ihany koa an'ny isan'andro Jehovah ny hihaino manasanao ahivavaka tao fiainana zany ary ny Torinteny zany dia hitondra fahasoavana ho anao. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. Jehovah Andriamanitra raina eo tsy kamboty tokoa izahay misy ray mahita ny fahoriana misy ray azona hiantantana misy ray azona hitarainana tahaka ny fihetseham-pon'i Jesosy Kristy Tompo onena zay voatsipika mandrakariva anaty baiboly rehefa eo alohan'ny marary eo alohan'ny boky eo alohan'ny jamba eo alohan'ny olona tsy manakany koanina dia voambaran'ny soratra masina hoe onena satria tahaka ondry tsy misy mpiandry eo dia fantatra ahy Jehovah ao fa onena anahiko ny fonao malahelo ianao voakasika voatohana ny fonao raha ny fiainanay ny voakitikitika raha izahay no mijaly tena resy lahatra hoe mahakasika ny fonao ny fijalianay mahakasika ny fonao ireo zavatra be dia be hiaretanay mangataka Tompo ianao no rainay
tahaka ny goaky tsy afaka miateny izay fa mila piaha mangataka tompo every ny fiainan'reto mpihaino reto betsaka amin'ireo ny tena tsy hotsony ny vadiny hiatrika fiterahana tsy hotsony ny vadiny hiatrika olana arabola hiatrika troso Jehova aseho efa manana piaha izy tahaka ny ahinao an'ilay vehivavy mpitondra tena nananan'olona trosa be tsy navelona n'izy mirala zanany ka nampitomboinao ny diloilo matoky fa nizaniza kamboty sy mpitondra tena ianao no miazy ianao mampiseho fahagagana entinao amahana ny olany amafana ny trosany ary nizaniza mino zany tony-bavaka zany dia valim-bavaka ho azy matoky fa nizaniza mpitondra tena amin'izao fotoana izao indrindra renim-pianakaviana zay tsy maintsy mamelona ny zanany ary tena hoe mikofoka mafika nefa tsy mahavita nahinana intsony tsy mahafaka na dia pahana fahasahiranana azy amin'ny anaran'i Jesosy tonga ianao ilay ray-piaha manampy azy be dia be toy ny eta-mavesatra anankiray zay tsy haina izakaina ny olana eo amin'ny fiainanay mibaty zay fa tsy zaka mibaty zay fa tsy mahazaka fa androany Jesosy eo ianao ilay milaza manao eo mitondra ny entanay isan'andro ka na dia tsy vitanay aza na dia manetsika ny tananay ary zay fa tsy zakanay ilay mavesatra dia androany ianao nitondra n'izany mavesatra zany fa izay kosa dia menao fahalalana andeha amin'ny fitsarana tsy zioka tsy zaka ny mavesatra izaniza miara-mivavaka amiko amin'izao fotoana izao dia miamy fiainana ianao tonga ny farany volana be dia be no mitebiteby be dia be indray no misento mpianatra mifatrano jiro ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miseho ianao mpiantoka an'izany zavatra rehetrarehetra zany misaotra indrindra Jesosy be dia be ny olona ijorovavimbelo ambadika ity torinteny ity Andriamanitra fa niseho teo amin'ny fiaina ilay Andriamanitra piaha tamin'ny fomba magaga tahaka namafanao ny olana nahazo ny mpianatra teto izay tsy nahita azan-drano dia misy fomba magaga amafanao ny fahisahin-rana ny reto olona tena mpatsampa miasa rery miady rery amin'ny fiainana tsisy manampy tsisy hitarainana fa sofam-bola eo ianao ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ireo rehetrarehetra mahatsapa ny tenany fahirery tsy mba misy olona afaka ny anampy azy ny Andriamanitra hitazy ny Andriamanitra ireo olona izay tena mahatsapa ny tenany fa very tsy mba misy vahaolana mety ho hitantsony amandy olana ny Andriamanitra misaotra Jesosy matoky anao zay amen. As we worship zay ny fandaharana ny arahanareo tamin'ny tenako 033 14 345 24 34 19 336 34 no fahanareo miantso na mangataka fionana manokana amin'ny tenako na maniry fitsidiana any atokantrano tongava maro amin'ny sabotsy fivoriam-bavaka ny zanak'Andriamanitra io anatrian'ny raitsika tsika iona amin'ny raitsika tsy kamboto ianao tahiny Jesosy tao as we worship